zanaka anko misy ajimialina sy roa hetsy isa no indray novolena tao amin'ny fokotany Ambatomalamu ao anatin'ny commune ambanivohitra-Bonamary ato anatin'ny faritra Boeny nandritra ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny faritra Mando no sady fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolena alaonko amin'ny ity taona 2024 ity. Fantatra nandritra izay fa olona mahery ny 504 teo noho ny fanometanana tamin'ny fanatanterahana izay izay nitarihany ministra ny fambolena, ny foipiny ary ny jono. Ny asa nataontsika teto an-drano zany dia fambolena mangrove. Safidiana manokana zany eto anivon'ny ministera ny jono ny foipina fambolena ny fanaovana an'izay voly hazo natokana ao amin'ny mangrove zay satria dia fantatsika rehetra ny zavatsoa hoentiny zany alana omba, alana mangrove zany ho an'ny arenana trano, indrindra ho an'ny drakaka, ho an'ny makamba sy ireo lay trondro maro izay mivelona anatina ala omba izay mila tena arovana ary mila ampidobotsika indrindra ho an'ny faritra aty Morontsiraka toy eto Amparivoeny. Dia zay zany ny hafatra lehibe nento gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministera misahana jono taty amin'ity commune ny Bonamary ary isorana PDP ny faraisana anjara foton'olona, isorana PDP ny fahavitriana izay tarihan'ny gouvernora sy ireo lay mpiara-miasa rehetra tian'efa. Ankoatra ny Alamando dia ny fahadimy ny volana febroary avy izao ihany koa no anatanterahina ny fambolen-kazo ho an'ny tany maina izay ataony amin'ny faritra Antsanty distrikta Mahajanga faharoa iny. Tombolo lehibe ho antsika amin'ny fambolen-kazo tahaka izao raha tsy hiteny afa-tsy ho an'ny tontolo iainana ary fanatrarana ihany koa ny tanjona dia ny andrakotra ala ny Madagasikara.